hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry Tompo rainay any an-danitra, tena tianao izay ka fahananao ny hanim-panahy, dia ny teninao tsy misy kilema Tompo, ho fiainana ho anay. Misaotra indrindra, maniry hatrany izay ary mba ho fiainonao ny fanahy masina, hanamasina anay ary hanolotra anay Tompo, ahafahanay manatanteraka ny sitraponao ary manome voninahitra anao. Dia apetraka aminao koa ry Jesosy Kristy mba hatatano izay arovy amin'ity tontolo andro ity, amin'ny anarana anaovana izany vavaka izany. Amen. Niara-nandinika ny fijangajangana ara-panahy isika omaly, endriky ny toetra tsy mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra izany. Anio indray dia ny fijangajangana ara-nofo ry havana no resahantsika eto. Ny teny vaniny, teny vazaha, dia mahalaza azy tsara hoe infidélité dans le mariage na infidélité conjugale. Io izany ilay antsoina koa hoe adultère. Olona efa manambady nefa mbola mandeha manao firaisana ara-nofo any amin'olon-kafa. Io izany na lehilahy manambady io na vehivavy manambady io, fa tsy hoe ny lehilahy ihany na hoe ny vehivavy ihany, fa ireo izany na ny lahy na ny vavy ka efa manambady izy nefa mbola mandeha manao firaisana ara-nofo any ivelany any amin'ny olon-kafa any, dia izay ilay endrika tsy mahatoky. Izay ilay fivadihana amin'ny fanekena natao teny amin'ny alitara, dia izay ilay fijangajangana ry havana. Izay ilay fijangajangana ara-nofo. Izany hoe azo adika amin'ny teny mahitsy izany hoe ny fijangajangana ara-nofo izany dia tsy inona akory fa ny firaisana ara-nofo atao any ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna. Teny antsika kristianina moa izany tsy mijanona eo amin'ny fisaoram-panambadiana ihany, fa tonga hatrany amin'ny fanamasinana, izay no ara-dalàna. Misaotra masina ny vakiana ny teny hoe aza mijangajanga. Exodosy 20:20 no ahitantsika an'izany. Lehilahy iray no vadin'ny vehivavy iray mandra-maty. Averina lehilahy iray no vadin'ny vehivavy iray mandra-maty. Raha toa ka maty ny iray ka mbola te hanambady ilay velona, dia afaka manambady ara-dalàna indray izy. Fa raha hijery ny fampianaran'i Jesosy mikasika amin'ny fanambadiana isika, ny fanekena ny fanaovan'ny olona anankiroa, dia hoy Jesosy, fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, dia mampijangajanga azy. Ary na zovo ny manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Amen. Mateo 5:5-7. Amin'i Jesosy izany dia mazava be. Rehefa nifanaiky ho mpivady ny lehilahy sy ny vehivavy, dia natao aritra mandrakizay izany. Koa raha misaraka izy roa, na dia vita divorce izay lehibe misaotra, ara-panjakana aza, dia mbola mpivady izy ireo, na tsy miray trano, na dia efa samy manana ny fiainany avy ihany. Ary izay no anton'ilay atao hoe mijangajanga, satria manambady indray rehefa avy eo. Izay misaraka dia tsy tokony hanambady intsony raha tsy efa maty ny iray. Izay izany raha fitian'izy eto ry havana. Masina ny fanambadiana, indrindra ry havana ho antsika kristianina. Ary ny fivadihana amin'ny fanekena dia ary indrindra ao anatin'izany koa ny fisarahana. Ny fivadihana amin'ny fanekena izany ilay fijangajangana, ary koa ilay fisarahana dia tokony tsy hisy izany eo amin'ny kristianina. Olona tsy mahatoky no toy izany raha hitantsika arak'ilay famaritana sy fanazavana teo. Noho izany dia tena zava-dehibe ary ampianarintsika ho an'ny taranaka faramandimby mba tsy ho maimay amin'ny hoe fanambadiana, fa mba tena handinika tsara ary hametraka mambavaka eo anatrehan'ny Tompo. Dia amin'izay dia mba tsisy nenina sanatriany vava, fa dia fampitantana ho lambana kotokoa ka faty ny sarahana, fa tsy mankasitraka koa ny fisaraham-panambadiana ny Tompo. Amen. Vavaka sika. Tompo, dia tahiry sy arovy ary ny tokantrano rehetra, indrindra izay rehetra vita fanamasinana teo anatrehanao, mba ho tokantrano vavin'olombelonao Jesosy Kristy. Arovy amin'ny fijangajangana ara-nofo,
Ary raha nisy efa latsaka tamin'izany dia inganiana mba hanenona ka hibebaka hifono ao anatrehanao. Dia maniry koa izay ho an'ny taranaka mba hifidy tsara ny vadiny eo anatrehanao tombon-tsia ho maimay, fa tena hamantatra tsara ny sitraponao. Dia ireny saingan-tahany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.